tenenao avy hoe jesosy io mafy be mihitsy mafy be mihitsy zay koa ny amakitsiky raikitra tenino kakina ohatran'izay misy filohanao ao ala isaroatelo kanefa Alleluia. Zao fa nanana fanamarana mahery vaika dia le fanamarana nataony tao anatiny tsy hoe fanamarana teo himoritra fotsiny fa naseho ateo fiaina ary raha fantatsika tsara tsy hidirantsika lalina fa ny tantaran'izao fa dia anisan'ny tantara naseho an'Andriamanitra mba nirery an'Andriamanitra kan'izao. Izao dia tsy mba niraikitra tamin'ny arena na ny zavatra misy teo am-pelantanany ny fony na dia nanan-karena azy. Ampahelezana antsika sady anitsiana Andriamanitra antsika tandremo ny fonao amin'izay tonga eo am-pelantanana. Tandremo ny fonao amin'izay fitahina tonga eo an-tokantranonao. Fa rehefa fitahina ty ambany masoandro eny dia misitona ny fontsika. Ijoba dia nomery an'Andriamanitra fa ijoba tsy mba izany. Ary rehefa tao anatina ohatra hoe fierté Andriamanitra firerehanany amin'izao Andriamanitra dia nentiny nahafahan'Andriamanitra nampiseho an'izay toekon'Joba izay dia tsy maintsy nampandalo fizahan-toetra mamay amin'Joba Andriamanitra. Jereo no akaikinao raha tianao irery an'Andriamanitra hoe lazao izany. Mety manaina be zao nao azo iaritsiteny raha tianao irery avan'Andriamanitra dia aza gaga raha mpanalovin'Andriamanitra fizahan-toetra. Toetra ianao. Satria mamay be ny fizahan-toetra e. Mamay sa tsy mamay? Fa hainao ve mety mikira teo hoe mety foana ny fanamboaranao. Fantatro fa hainao no mananao an'izany. Dia rehefa nampandalovany Joba dia tena mafy ny zavatra amin'izany. Tena tsy olona aloha izany fa rehefa Andriamanitra mampandehantsika fizahan-toetra. Tena mafy ny fizahan-toetra dia tsy azo tsoahana ary tsy voaroaka amin'ny lalàna délivrance ny fizahan-toetra. Ny fizahan-toetra dia tena plan'Andriamanitra avaly ambony mihitsy ataony eo amin'ny olona anankiray tiany tefena sy tiany irery avana. Tsika tiantsika irery avan'Andriamanitra nefa vao misy problema kely mandalo amintsika dia mitsoaka olona tsika. Jereo no kakinao tsy matotra mihitsy tsika raha vao zany. Isaky misy olana dia mitsoaka. Ary raha vao misy olana dia tsy tonga mivavaka. Raha vao misy olana dia manaina manao asan'Andriamanitra. Rehefa misy olana dia miara-nahary. Ny Joba tsy izany. Misy olana misy tena mafy. Fa zavatra tsapa ny tao anatiny tao hoe asan'Andriamanitra zao miatra aminy. Tonga tamina fahatsapana anankiray izy le mivaditsika teo dia hoy Joba hoe raha izao valeo dia fantatro fa velona ny mpanafitra. Raha izao hoe Fantatro fa velona ny mpanafitra. Jereo tsara ny firafitry ny fehezanteny mpanafitra. Rehefa zavatra misy fiandohany hoe ohatra hoe mpandrafitra. Izany hoe ny asan'ilay olona izany manety mandrafitra. Rehefa zavatra miteny hoe mpampianatra dia ny asan'ilay olona izany Mampianatra. sanany izy mampianatra sa izay avy sanany. Rehefa teny anankiray hoe mpivarotra isan'andro izy zany manino Mivarotra. dia raha toky isika miteny hoe mpanafitra dia valeo amin'izay Isan'andro manafitra. Andriamanitra zany isan'andro dia Manafitra. jereo no akaikinao tsy nizay ao Andriamanitra no manafitra anao. Rehefa
isan'andro Andriamanitra dia miaina amin'ny natiorany fa manavitra foana ny asany. Amen. Amen. Manavitra olona ny asany, manavitra mpanota ny asany, manavitra olona izay lavitra azy ny asany, manavitra izay rehetra mangerahita azy ny asany. Ny natiorany Jesosy zany dia manavitra fa tsy hoe ilay ihany. Ary hoy Jehova teto tahaka tsara zany fanamandamolana azy zao. Izy hoe olana mpalova fa raha Andriamanitra fantatra fa tsy atao azany. Ny fahafantaranao an'Andriamanitra no ery atrehanao olana rehetra. Raha ohatsy ianao hoe manavitra Andriamanitra dia mety manavitra izy tamin'ny taona dia eo amin'ny olana trehantsika anao tsy hanavitra tsony ve izy. Manavitra. Fa raha fantatao tsara ny natioran'Andriamanitra hoe mpanavitra Andriamanitra. Inona tsara izy? Jereo rehefa dia mampahirezy tsy manavitra Andriamanitra fa mpanavitra. Mpanavitra Andriamanitra. Amen. 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 Zany hoe fiainan'i Jesosy mihitsy zany hoe manino? Manavitra foana izay mangetaheta azy. Ianao hoe mangetaheta azy dia mino fahavotana ianao. Raha misy ianao mety mandamolana tsy azosika sakana zao mety misy fitonan'Andriamanitra mafy na ilaovantsika raha pitso afakapitso fa aza tsy hoanao anatinao mihitsy ianao hoe amen. Fa fantatao fa mpanavitra ny Andriamanitra. Alleluia. Misy izy Jehova hoe raha izao ananenaka Jehova teny hoe raha izao satria izy tsy nanana ary tsy mitovy fahazavana taminy. Entanakety raha izao satria ny zanany ananeny ny avany namany nafoy azy. nandao azy fa izy kosa dia nanana raha izao izy hoe raha izay mianakavo izy hoe raha izao feno ny fahazavana sy ny fahatakara fa raha izao dia fantatra fa velona manavitra. Ianao hoe mahafaka ny fanambarana no ato ianao mihitsy raha izao Jesosy fantatra fa velona velona mafo izany aza jerena fa Jesosy jerena andranao masonao elazaon Jesosy fantatra raha izao fa velona amen. Noho izany ny mahazo ny hafa tsy voatery ahazo izay nahalavo ny hafa tsy voatery halavo ary eo amin'izay mahalavo ny hafa aza azonao hiarena satria fantatrao fa velona mpanavitra. Amen. 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 Ina moa dikany hoe mpanavitra no nitoizatsika manavitra. Zay mihitsy ny asa, zay mihitsy ny natiorany. Tsy zay? Na oviana ny volona foana zany Andriamanitra anavitra zay rehetra miantso azy. matoky. Zao hoe natoky an'Andriamanitra? Natoky sasy natoky? Natoky sasy natoky? Natoky. Hitanao zavatra tsotra takian'Andriamanitra amintsika ny matoky azy. Mampalika izao zavatra zao. Miakatra ny fononao androany mitovy amen. Zay tsara maninaka isika mino aingana hoe miasa Dio. Ianao hoe tonga saina amin'izany. Rehefa misy zavatra mitsanga, rehefa misy dadabe, rehefa misy ody, rehefa misy olona manao zavatra, tonga dia nintsy asa devoty. Tonga dia tsy sarisara asika mihitsy fa tonga dia nintsy. Maninona rehefa Andriamanitra no miteny dia tsy tonga dia ampetrahany dia nintsy. Mampagano. Rehefa misy zavatra mitsanga tonga dia asa devoty. Afitsika tonga dia tiana ny anaran'i Jesosy. Maninona rehefa Andriamanitra koa no miteny
jeretserotsy zay tsika vomi fampanato andoany ao ka ifamaky zany amen zay asan'nydevoly fa ianao dia mino mavesana tsara manokandroany fa izao dia fantatro fa velona ny mpanafika velona ny mpanafika velona ny mpanafika farany fa maninona mono zao va ve nahitan'andriamanitra vata naitisatsyray hitany maso ve sa tsy hitany maso zao andriamanitra zao fanotaniko aminao maninona ianao tonga ty foana vava fa ngandriamanitra efa hitanao otriny ahoana poza kosto be mava be fotsy be bevolo mava de sary iny tompo tsy izy iny andriamanitra dia fanany na inspiration n'olombelona vokatsy mitantara ny sary fa sao dia ahitsika hoe io misaran' jesosy ravalobe misy olo mava sy fantatra hoe io jesosy kao zany raha misy olona zany mety hitanao zany fa akoatrany iny dia tsy izy tsy olombelona jesosy tsy azo sainsain'olombelona ny amoaka ny endrika andriamanitra ary jesosy izy manana le mazava lehibe zay tsy azo atono sika zay raha olombelona mamanapafantatra ny endrika andriamanitra dia tsy atakatra an'andriamanitra satria andriamanitra dia tsy azo every ny mandriamanitra fa zay vavaka amiko izy dia vavaka amin'ny fanahy sy ny famarenana dika zay na niara-panahy no alalantsika fa misy andriamanitra zavatra navesana be dia tsy mamakiny tokoa anatazao avazao raha izao izy izy dia fantatro fa velona ny mpanafika zao kanefa ao anatin'io mandarorana sa tsy mandarorana reavana tsy ny fandaronatsika ondrana nge dia tokony sepotra sy ahitan'andriamanitsika fa izao kany ao anatina problema ao izy no mahita fa velona ny andriamanitra tsika nefa rehefa misy problema fa ohatriny amonaka ny degré ara-pamanan'izao fa fifandraisana anankiray fotsiny any sisy toko hoe ianao sisy nanome andriamanitra dia ianao no manaikitra dia isaorana leny ny anara avo ara-panahy hoe zany fantakarana ara-panahy hoe zany eritreretra ny miary amin'izao hoe tena za tena saka mamakyzaosaizana tena miamporoka sy miondrika satria miantoko miary amin'izao mety hoe tena be be ary misy ohatra anankiray efa isaina nisan'indy anatisika hatramin'iompony na itsykady barikadin'io aratsy tsy hoe ny manodidina fatamin'ny ao ambany fena nefa tao anatin'ny fotoana anankiray tonga dia naringana andriamanitra zany vady amanjana naringana andriamanitra ny zana ny vady matokony aterana ny vadika tamo ny fahasamanan'izao lasa feno iny feno vaino tena andriamanitra nefa ao anatin' zany olana koava zany izy mbola navita tena hoe raha izao dia fantatro fa velona ny mpanavitra inona loatra zany tao anatin'izao inona loatra no mahatonga azy miteny an'izany satria izao fa dia lehilahy tsy mba niteny manoty teo ivolony ny zavatra rehetra mitranga teo aho amen ary faharoa zao fa dia lehilahy mahitsy matahotra anatiny akaro ny fahitsina manomokandro ahy akaro ny fatahorana an'andriamanitra manomokandro ahy tovy amen 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 dia amboariny fitenina molotra ao manomokandro ahy fa ijaova dia tsy nahitana fanomezantsiny an'andriamanitra ny zavatra mitranga teo aho
olona mifeny vavany, ny olona tsara fifandraisana amin'Andriamanitra dia olona mahita ny fahaveloman'Andriamanitra na dia ao anatina olana. Tsika ny mandalo olana foana tsy zany mitanjony Satana amin'ny olana izay atrentsika dia nampiteniteny foana tsika. Izy nefa niteniteny foana tao anatina problema mitany atsakana-bolo tany tsy hitany caméra fa matao teniteny foana tsika izany misy problema. Indrindra fantatrisika ny olona misy le problema. Manomboka aloha fehezina ny vavarabe ahitany fahavelomana Amen, amen. Manina tsara ny vava? Jerikely aloha dia atao zao fehezina ny vava. Raha misy ozy izy olona tsy mahafeny vavany dia zava-poana ny fivavahana zany olona izany. Aventsika mafy, raha misy izy olona tsy mahafeny dia inona zava-poana ny fivavahana zany olona. No maniny Jehova raha toa ka mahita ny fahaveloman'Andriamanitra tsy miala ny finoanan'Andriamanitra fa mpanavitra foana ho Andriamanitra hivavahana io na dia ao anatina olana mahamay azy. Misy antsika vao misy problema tao tsy tantsony ny tany mandany tao ahoana no avina ny anakamo Jehova dia nazy velona ny mpanavitra ny loharano ny fiainantsika rehetra dia ao amin'Andriamanitra. Afindrao ao amin'izay fa mampiodina ny fiainanao, ny masonao sy ny fonao. Tovy amen. Amen. Aveka esory ao amin'izay heverinao fa mampiodina ny fiainanao, ny fonao sy ny masonao. Fa ny sofosana ny loharanontsika rehetra dia aiza? Ao amin'i Jesosy. Raha izao Jehova dia fantatra fa velona ny mpanavitra. Misy antsika rehetra ve efa nanantsika olona mialaina. Hoe tena teo amin'ile sekola vitsivitsy na le minitra vitsiny mihitsy azominao le olona. Kasangana boleh tadi, saya tanah rakyat sana. Saya patut tanah rakyat sana. Berita orang orang bela. Dia nyala. Apa saya dia? Siapa kau? Siapa kau? Ny atao hoe velona dia tsara ny anaran'i Jesosy. Ny atao hoe velona mbola misy ainao anaty. Rehefa mbola misy ainao anaty dia mbola misy fanampenana zay. Fantatrao zany fa velona Jesosy eo amin'ny fiainanao dia mbola misy fanampenana toy amin'ny fiainanao. Amen. Amen. Ny olona ao anatina fahafatesana tsisy fanantenana intsony. Fa ny olona mbola velona, mbola miaina, dia mbola misy ina. Fa ny mafy mbola misy fanantenana. Fanontaniana. Ianao ve dia tsy lavitra tena mino ianao fa velona Jesosy ao anatinao. Lehibe zany amen zany. Mino ve ianao fa velona Jesosy ao anatinao? Mino ve ianao fa Jesosy arahanao io velona? Dia toy izao izay nafatra mbola misy fanampenana. Afa ireso ny ampisanao aza-kiva rehetra. Mbola misy inona? Afaka natena raha mbola velona Jesosy. Satria velona Jesosy dia mbola manantena foana ny inona zavatra amin'ny tany.
amen mikorotana ny fiainanjova ray manontolo fa izy mbola nanantena foana satria fanta hoe mbola velona miona mbola velona zavatra anankiray na mbola velona mbola misy fanantenana zay raha jesosy mbola inotsika fa velona velomy fanantenana fa tsy enao ane ataovy amen le tonga mivavaka de tsy manantena itsy fa mivavaka fotsiny tsy mivavaka tikan'izany misy olona tonga eto nga fa manana zany fiainana zany de tonga mivavaka fotsiny sisava fiainako hoe efa tsisy antena ina io ve ioratsoa de tonga fotsiny a inany antony vavana eny mampaherelikely anahy fotsiny tsia tsy ampaherenao tanjon'Andriamanitra fa nampitombo anao ara-pana amen fa tonga anao tsy voakosoka manak'izay zay ao anaty mbola velona jesosy tsy ao ampasana intsony ary mbola velona dia misy inona voalohany misy fanantenana alleluia raha mbola velona koa izy a ny atao hoe velona dia mbola mihetsika izy mbola manina misy inona voalohany misy inona tsara malomafy be misy inona dia mifaharoa atao mbola velona jesosy dia mbola manina izy mihetsika izy ohatry izy soratra masina hoe tsy matoro izy izy narendremana mpiaro anareo dikazany tsy matoro tsy rendremana zany olona mihetsika zany fa Andriamanitra moa raha mihetsika dia mihetsika ho anizy mihetsika ho anizy Andriamanitra dia tena mihetsika ho ahy amen amen mafy ny fihetsehanao Andriamanitra dia ho avy hitanao Andriamanitra teny Andriamanitra mihetsika miteny izy ho anao zany mamita fo izy eto izy ho anao zany mandefa ny fanahana izy ho anizy ho anao zany velona izy dia mbola mihetsika izy dia ho anizy raha mbola mihetsika izy zany avoany azabe ny fanantenany ny fietsehany dia dia ho anao alleluia alleluia teny an-danitra Andriamanitra tena hita fa ho velona zany kolombelona anirana Jesosy any mihetsika Andriamanitra io Jesosy mivelomatra dia fa mihetsika izay hoe tsara fa mihetsika rehetra nataon' Jesosy rehetra dia ho aniza daholo ho antsika daholo tsisy ho azy ny fanambarana zany fantany fa velona dikany hoe velona mbola mihetsika dia minoa ianao fa raha mbola velona koa ianao ka velona koa Jesosy dia mifihetsehan Jesosy rehetra dia ho anao amen tsy ololom-pony zany etsika fa dia misy no miteny an'izao hoe zay moa zao taranakay ohatran'izao fiantokavianay ohatran'izao tia misy Jesosy velona mihetsika ho fiainatsika alleluia fietsehany rehetra moa dia ho anizy tove ho afa io masoandro mitosaka maraina io Andriamanitra mihetsika somara zany io sakafo tonga eo amintsika isanandro eo Andriamanitra manino io mihetsika io dia tsy manadimy isan-tokantrano tsirairay ihany miabesa fotsiny tsy mitovy fa ny anadimy tsy ao anatiny zany ary iny tena goavana marana-pilafatra anisan'ny fihetsehan'Andriamanitra goavana indrindra mahatanteraka ny amintsika dia mihetsika vitany teo amin'ny azy fitsaka alleluia alleluia nanomboka teo amin'ny fanekeny Jesosy ny plan'Andriamanitra teo amin'ny azy fijaliana nanomboka teo ny farany ny plan Satana rehetra
sakafo isan'andro, manomenao voly isan'andro isan'andro, tsy manana Satana, tsy mampiotsina Satana. Manomenao fahasalamana, mitany ankonanao, mitany asanao, tsy mampiotsina Satana. Fa nahatonga Satana ny lavo lefona tapitra teo ny tolany, dia mihetsika hoavana ataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Rehefa nifantsika teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy, tapitra ny aina, nidina tany amin'ny fiainantsika. Ary rehefa nidina tany amin'ny fiainantsika dia tany nandreseny ny hery ny fahafatesana. Tany amin'ny fiainantsika no kombaty, no ady nandreseny Jesosy ny fahafatesana. Ny fahafatesana moa Baiboly dia ilay fahavalo farany tsy maintsy ho reseny. Inona ny tena atahorantsika ilay? Amin'izao fiainana izao inona ny tena atahoranao? Fa ny 70 isan-jato matahotra inona daholo? Matahotra ny faty daholo. Jesosy anefa rehefa niantona teo amin'ny hazo fijaliana mihetsika nataony, dia nampidinina tany amin'ny fiainantsika izy, nofehezany ilay fahafatesana tany ambany tany tazy. Rehefa resiny avany dia tsangana amin'izay izy. Tsangana Jesosy, resiny fahafatesana. Ilay fahavalontsika, ilay mampitahotra antsika, resiny Jesosy sa tsy resiny? Noho ny amin'ny fahavelona. Alleluia. Noho izany, izay endry fahafatesana rehetrarehetra dia efa vitan'iza daholo. Efa vitan' Jesosy daholo. Efa resiny Jesosy daholo. Izay atao hoe Andriamanitra mihetsika. Noho nitsangana amin'izay Jesosy vita ny antelona, nitsangana avany amin'izay. Tonga dia tonga ny fanamarana. Efa nomena ho Jesosy ny fahefana rehetra etỳ an-tany ka hatrany an-tany. Velona. Ny atao hoe velona nandresiny fahafatesana. Jesosy sika ny amaratsika fa velona efa nandresiny fahafatesana ny mampitahotra antsika isan'andro. Ny atao hoe velona mihetsika izy. Ianao hoe anaraka Andriamanitra tsy mihetsika. Fa nypotsapy ny manatakazo be hoe vao mandilo be kilo izy tsy moa dia eo izy novalo, eo izy manatoka menaka, tantely, akoho, tsy haiko inona avy. Akany am-pasana ny olona. Tanao fa mifasana nefa misy ino? Fahafatesana, mihetsika be fahafatesana. Olona maty daholo. Hitanao ilay famonoana Satana ilay zavatra izy. Anefa ny ana fahafatesana any amin'ilay tsy mihetsika intsony ny olona. Mifantona ny olona, makatapitahina ny olona. Ho avy izao ny toerana vaoka, maresaka be mihitsy aty. Eny herany Madagasikara. Fetiny inona moa? Maty be ny olona no fetiny. Dia lasa ny olona mandeha manatona voninkazo, dia lasa eo izy miresaka eo dia diovina fasana. Ny olona ao nefa efa tsy mihetsika intsony. Dia resanao ilay vovoka. Vovoka ny resanao io. Alô? Ho atahiry izay mianaka. Malahelo ty ny voninkazo zava. Ny fona fa mety tsy mety aminao zany afa-tsany. Fa ny maty dia tsy manana anjara mivelona intsony. Vovoka ny Androany dia vovoka no ivelena tany fanany velona. Ijova velona nanavitra azy. Mitodika tany amin'ny Andriamanitra velona foana. Velona ve Jesosy? Ao amin'ny Jesosy foana mitodika. Amen. Orainao ve hafatra voany? Ny atao hoe velona mbola misy fanantenana. Jereo natokana mbola misy ataovy an'izao mihitsy. Mbola misy fanantenana efa zakivitra. Tena marina zany tsisy tokony kristianina kivikivy zany ataovy anay. Raha fantatry ny kristianina fa velona Jesosy arahany, misy fanantenana foana izy. Dia maka ny ahoana ny fitondran'Andriamanitra ny fiainana. Ny faharoa, ny atao hoe velona dia manina koa mihetsika. Rehefa mihetsika izy dia mihetsika amin'izay namoronana azy. Mihetsika amin'ny natiorany, mihetsika amin'ny anarany. Ka raha mpanafika ny
ny anaran'Andriamanitra dia mietsika amin'ny fanavotana ny olona rehetra. Ianao anisan'izany, tsika rehetra anisan'izany. Tsy ianao reny fa ianao sy ny ankonanao ao anaty plan'Andriamanitra. Tsika rehetra miaraka.